Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. AORENO ao amin'ny KRISTY ny fanasana. AORENO ao amin'ny KRISTY ny fanasana. Asongadiny ny mofinainantsika an'io zany ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina toko 10 ny 4:20 hatramin'ny 2:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: koa amin'izany ry malala, mandosira ny fanompoan-tsampy, miteny toy ny amin'ny olo-manan-tsaina aho. Heverinareo izay lazaiko. Ny kapoaky fisaorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny rany KRISTY va zany? Ny mofo izay vakitsika tsy firaisana amin'ny tenan'i KRISTY va izany? Satria iray ihany ny mofo, dia tena iray ihany isika na dia maro azy. Fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo raha izany avokoa. Indreo ny Israely araka ny nofo, moa izay mihinana ny fanatitra, tsy piombona amin'ny alitara va? Inona ary no holazaiko? Mety ho zavatra va ny enaterina amin'ny sampy? Na mety ho zavatra va ny sampy? Tsia, fa izay zavatra aterin'ny jentilisa ho fanatitra dia ateriny amin'ny demonia, fa tsy amin'Andriamanitra. Koa tsy tiako ho piombona amin'ny demonia ianareo. Tsy mahazo misotro amin'ny kapoakin'ny Tompo sy ny kapoakin'ny demonia ianareo. Tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny Tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo. Mampahasari-piaro ny Tompo va isika? Mahery noho izy va isika? Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. AORENO ao amin'ny KRISTY ny fanasana. Ny fanorenana ny fanasan'ny Tompo mihitsy izao mofinaina voalahatra ho antsika anio izao. Ny fanasan'ny Tompo izay manana ny heviny lehibe ara-panahy. Antsoina ihany koa hoe sakafo ara-panahy na fanasana am-panahy. Koa satria resaka ara-panahy no resahana, dia anitra an-terin'ny apôstôly Paoly tsara ny iorenana izany fanasana ara-panahy zany ao amin'ny KRISTY. Misy endrika fanasana anankiroa mazava tsara mantsy ampitahainy ny apôstôly Paoly eto. Ny andaniny ny fanasana ho an'ny razana tany aloha, raha nivoaka tany Egypta izy ireo dia niaina tao ambany rahona, lay nentin'Andriamanitra teo ambany andrahona raha nivezivezy tany anefitra. Ary dia nianoka ny fanasana, nianoka ny fitahiana, nanomboka hatrany amin'ny fiampitana ny ranomasina, dia nihinana ny fihinana ara-panahy tao anefitra avy amin'ilay mana, dia nisotro ny ranom-panahy avy amin'ny vatolampy. Tena azo atao mihitsy hoe notahian'Andriamanitra. Nefa tsy nasakana ireo zanak'Israely tany anefitra tsy andahan'Andriamanitra, ka dia tonga nanompo sampy izy ireo, dia tonga nijangajanga tamin'Andriamanitra izy ireo, dia tonga naka fanahy Tompo izy ireo, ary dia tonga nimononmonina tamin'Andriamanitra. Amin'ny 1 hatramin'ny 12
dia mampiseho fa tsy nasakana azy ireo, tsy hanasongadina ny mahanofo ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany nivoaka avy tany Egipta, nipitany ranomasina mena tonga tany anefitra. Fa raha miresaka fanasana tompo kosa isika, fanasana ara-panahy, fanasana izay miorina ao amin'ny Kristy. Hoy ny andininy fahaefatra manao hoe izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray, nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Dia indro ary aorina ao amin'ny Kristy ilay fanasany tompo. Hoy ny voalaza eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo manao hoe ny kapoky ny saorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny Kristy va zany, ary ny mofo izay vakitsika tsy firaisana amin'ny tenany Kristy va izany. Na ny kapoka na ny mofo dia miorina ao amin'ny Kristy avokoa. Lavon'ny soratra masina, no lavon'ny apôstôly ny fampifangarona ny fanasana masina, ny fanasana am-panahy amin'ny fanompo-tsampy izay nalaza tany Korinto, ny fijangajangana masina izay nalaza tany Korinto, ny amin'ny fihinanana ny hena naterina tamin'ny sampy izay nalaza tany Korinto. Lavon'ny apôstôly ny fampifangarona ny fanasana masina sy ny amin'ny fanompo-tsampy izay ambara fa fanompoana ny demonia. Dia hoy ny apôstôly miteny manao hoe tsy mahazo misotro amin'ny kapoky ny tompo sy ny kapoky ny demonia ianareo, ary tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo. Entitra ny apôstôly mandrara tanteraka ny fampifangarona ny zava-masina amin'ny zavatry ny nofo. Rehavako malala ao amin'ny tompo, tena masina tokoa anie ny fanasana, satria Kristy tenany mihitsy no raisina ao anatin'ny fanasana. Izy tena n'ilay Andriamanitra nanatona antsika, ka moa homendrika ampifangarona amin'izay zavatry ny tany va, ny zavatry ny fanahy, ny zavatry ny lanitra. Firy tokoa moa ry havako no mandray ny fanasan'ny tompo maraina ao am-piangonana, fa rehefa mody any an-trano, rehefa mivoaka ny fiangonana, to mipetraka eo amin'ny latabatry ny fahamamona indray, to tsy ampy ny fanasan'ny tompo ka dia ampiana ny latabatry ny fimamona, tonga anala-baraka an'Andriamanitra. Ary dia ambara fa tena latabatry ny demonia, mandrafy ny fanasan'ny tompo mihitsy izany. Tokony tandrina ary tokony eritreritra isika. Fa tsy firifiry koa isika no voafandrika, voafitaka, eny mety tsy malala, fa mety ho fananiana ihany koa izay mampifangaro ny fihavahana, ny fanompoana an'Andriamanitra, ny fanasan'ny tompo amin'ny karazana sampy marobe, amin'ny fihavahana samy hafa etsy sy aroa izay mifanohitra amin'ny fanoloran-tena izay efa nataon'i Kristy. Androany ary ampianarin'ny tenin'Andriamanitra ianao hoe aoreno ao amin'ny Kristy ny fanasana, aoreno ao amin'ny Kristy ny latabatrao, aoreno ao amin'ny Kristy, eny, na ny sakafom-pianakaviana azy, na ny sakafo isan'andro azy, na ny lanonana samihafa izay ataonao, no ny amin'ny fety samihafa, anniversaire, mariazy sy ny sisa, aoreno ao amin'ny Kristy. Fa tsy mety ny hoe entina mavaka ny fanasana, avy eo fimamona ny toyany, mampifangaro latabatry ny tompo amin'ny latabatry ny demonia izany. Aoka ho saro-piaro ny amin'ny fanasana masina ianao, satria Andriamanitra saro-piaro, ny Andriamanitra ivavahantsika, ka tsy manaiky ny ampifangarona ny fanompoana masina
amin'ny fanompony zao tontolo zao. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Raha io misaotra anao zay noho ny amin'i Jesosy Kristy zokonay, lay fanasana masina, ka nanolotra ny rany, nanolotra ny tenany mba ho famonjena anay. Mahatsiaro manana anjara amin'izany zahay, ka dia velombelona ny nofo sy ny fananay. Fa ndreto kosa Tompo, hiezaka izahay hanadio ny latabatra fihinananay, ka andrava izay rehetra mety ho endrika sampy eo ambony latabatra, ka andringana, anamontsamotsana, eny andrantsana izay rehetra tsy avy aminao. Vavaka aminao zay Tompo raha sitraka ao amin'ity andro an'ity, ho an'ireo mpanomponao maro be izay mangetaeta fahasalamana, ireo rehetra izay mangetaeta ny hitsabonao azy amin'ny aretiny, jereo manokana Tompo, indrindra ireo kristianina, indrindra ireo mitaraina aminao, mba heno vavaka ka malimaly. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay fanasitranana ho an'ny nofo rehetra, angatahanay izany vavaka izany. Amen.